Aleluia, misaotra ny tompo lehibe indraitsika tafiditra ato anatin'ity fandarana ity iresaka ny tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Vavaka miatrantsika ho voninahitr'Andriamanitra raitsi-to sy Jesosy Kristy zanany. Amen. Aleluia. Saotranao zay ny tompo ray masina tsy toa raha mbola afaka hitondra ny afatrao eto amin'ity sehatra tambajotra pejy ifaneraserana ity Jesosy Kristy. Voninahitra ho anao raitsi-to ary ny anaranao foana no derainay sy ankalazainay atao anatin'ny vanim-potoana rehetra ifampizaranay sy ifaneraseranay atao anatin'ity tambajotra ity. Tononona ny raha maherinao, tononona ny fahasoavanao, tononoko ny fitiavanao ilay nandoranao ny zanako ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana iraitsi-to mba hitondra ny fahafenon'ny fitiavanao indray atao anatin'ity afatra ity ho anay tsiraray avy ahafahanay mahay mandray ny fahendrena avy any aminao sy ny herin'ny filazantsara, ny herin'ny fitiavanao. Dia proclameko ny autorité anao tsy hanana ny satana fahefana sy herika ato anatin'ny fanambarana. Mihaja sy midera dia hoanao indrery ihany raitsi-to hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny mandrakizay ary ny anaran'i Jesosy Kristy no hiproclameko an'izany vavaka izany satomboka se. Amen. Fanomanona ny fiadanana amintsika tafiditra atao anatin'ity tambajotra sy pejy ity mampita amintsika ny hatramin'ny soratra masina ho vetivety-ndray amin'ny alalan'izao mivantana izao tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra raitsi-to ary ny anaran'ny zanany Jesosy Kristy no entiko manambara izany. Araky ny lohateny hitantsika dia ny zavatra hitondratsika fizarana io dia mikasika ny toetra anankiray izay mampihisatra atsika amin'ny famantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankatoavantsika fanatanterahantsika n'izay sitrapon'Andriamanitra izay dia izay no nosoratako eo amin'ny description hoe Mikiry Biby. Be da be mihitsika mitafalatsaka amin'ny toetra hoe Mikiry Biby io. Tsy mpinotsotra ihany, tsy izao tontolo izao ihany, tsy mpitarika fiangonana ihany, fa tena ataoko hoe lasaka ngeza be mihitsy izao tontolo izao mihitsy, ary na dia efa mpanaradian'i Jesosy Kristy sy efa nanolotra ny tenany ho mpanompo sy entre parenthèses ho prisonnier an'i Jesosy Kristy, ho gadra amin'i Jesosy zany, tsy anatanteraka afa-tsy ny afatra Jesosy Kristy ampita amin'izany dia misy fotoana mbola lavo ao anatin'io toetra lazaiko sy soratako eo amin'ny description io hoe Mikiry Biby. Amaky teny soratra masina anankiroa avy hatrany mety tsika miainga amin'ny fanazavana. Asan'ny apôstôly toko 7:10 atombokontsika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly toko 7:10 atombokontsika eo amin'ny 5 ary ajantsika hatreo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany, mazava ho azy fa Jesosy Kristy nodoriana sy fampianarana eto teo io mason'ny olona maro, dia niala tamin'izy ireo ny mpitory ka nitondra ny mpianatra mitokana, izany hoe nisitaka ary niaraka tamin'ireo zay intéressé fa tsy ireo mpikiry biby anohatra ny filazantsara sy ny tontolon'ny
zava-miafin'ny fifanjakana lanitra dia ny amin'ny loran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ny herin'ny filazantsara sy ny mihoatran'izany ny fahafenony izany dia ny ady hevitra miaraka tamin'ireo olona intéressé ireo nitokana izany teto ny apôstôly isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'ny Tirano izay ilay toerana ary naharitra 2 taona angarangidina izany ka dia nandreny tenin'ny tompo izay rehetra monina tany Azia na Jiosy na ny Jentilisy 9:12 ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro izay foana no ka rehefa tsara fifatorana ao amin'i Jesosy Kristy ny mpitory ny sitrapon'Andriamanitra anankiray ny mpampianatra anankiray ny mpitondra fiangonana anankiray dia mazava ho azy fa araha-pamantarana satria izay no proof fa présent miaraka amin'ilay fampianarana ny ositra sy ny herin'i Jesosy Kristy tahaka ny tranga eto izay niseho miaraka tamin'ny Paoly apôstôly na raha-pamantarana maro sy fahagagana tamin'ny anarany Iahoima ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy nentiny hatao amin'ny marary dia sitrana ny retiny ary mivoaka ny fanaratsy 13 ary ny jiosy sasany priorio mamoaka fanaratsy izay ny nanonona ny anaran'i Jesosy tompo koa teo ambony manana fanaratsy ka nanao hoe mampianinanareo amin'ny Jesosy izay torian'ny Paoly ao eto dia misy andehana mpianatra ihany koa izay za tsy teny hoe usurper fonction fa mandeha ihany koa manao copie izany ao anatin'ilay toepo Mikiry Biby amin'izay fanaovany copie izay makatahaka ny asan'ny Paoly izay araha-pamantarana sy ny apôstôly izay sy miositra fanasitranan'Andriamanitra miaraka amin'ny fampianarana sy ny fifanakaloza-kevitra ao anatin'ny fandratona izay fampianarana izay voalaza tetsy ambony hoe naharitra 2 taona garangidina ary nisy 7 miralahy zanaky Skeva fa 14 zany vakitsika izany ary nisy 7 miralahy zanaky Skeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany zanaky Niogradé zanaka pasteur na zanaka Cohen na zanaka bishop na ohatran'izany tsy maninona zay rehetra tonga ao an-tsaintsika ary ny faratsy namaly tamin'ireo nanao copie an'ilay asan'Andriamanitra zany teto ka nanao tamin'ny hoe ireo Mikiry Biby dia mivaliany ny fanaratsy teto fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza kosa ianareo ary ny lehilahy izay nanana ny fanaratsy dia niatsamboatra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy rola dia nandositra miala tamin'izany trano izany ireo sady mitanjaka no voaratra zay ny tokony sy andiny voalohany hitantsika tsara fa ny tapany voalohany dia misy andreo izay andiam-bahoaka Mikiry Biby manohatra ny tenin'Andriamanitra dia vokatr'izay hoe fikirizana anohatra foana ny fahamarinan'ny soratra masina izay dia ny zavatra misy nisitaka ny apôstôly nisitaka i Paoly nisitaka ny voaositr'Andriamanitra ary ny antso mangingina ireo izay intéressé dia nitokana tamin'ny toerana anankiray izy ireo dia tao izy ireo no nifandinika tamin'ny soratra masina ary nambarany Baiboly fa naharitra 2 taona ngarangidina dia en parallèle amin'izay nisy ihany koa zanaka hogradé zanaka mpisorona roalahy tapany faharoa indray ireto indray dia Mikiry Biby tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra oro anefa izy ireo eto important be message zay hitantsika oro anefa izy ireo dia tsy nomen'Andriamanitra ny autorité sy ny onction zava-dehibe zay tsy nomen'Andriamanitra ny mety hoe don na mety hoe ministère na mety hoe talenta mifandraika amin'ny tokony izorany zany amin'ny fanaovany ny asan'Andriamanitra fa ny Mikiry Biby tamin'ny sain'izy ireo Mikiry Biby tamin'ny herin'izy ireo ary nandeha nitsapatsapa nandroaka demony araky ny andiny soratra masina ny vakitsika teo dia
ny finalitéany na boridany devoly izy ireo. Par rapport am'izay dia mampianatra antsika Jesosy Kristy Lioka 4:7-7. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasako aminareo, aza mihetsiketsika eto an-tanàna mandra-pandrafina anareo hery avy any amin'ny raitsi-to, avy any amin'ny avo, avy any an-danitra, avy amin'ny Jesosy Kristy. Ray daholo ny zavatra resahantsika izany. Ary izay indrindra nitranga niseho eto amin'ity asan'ny apôstôly 7:20 tapany farany manakaikikaiky ny 9:20 ny vakitsika teo farany ity. Misy ny zanaky ny mpisorona izay Mikiry Biby tao anatin'izay toetra sy toe-po izay hoe andeha aho androaka devoly tahaka ny nataon'ny Paoly, dia ho proklameko ny Andriamanitra izay nivavahan'ny Paoly, no ambarako ilay Jesosy Kristy ilay velona tao anatin'ny Paoly. Izany no entiko manambara ny fahefana androasako demoni, ary ao anatin'izany dia manao ny kopia rehetra tahaka ny fanaon'ny Paoly na tahaka ny fanaon'ireo patriarka izay voaositra Andriamanitra tamin'ny asan'Andriamanitra araka ny ministera sy ny fanomezam-pahasoavana na nendren'Andriamanitra azy ireo. Zary avana teny antsika fa midevoly par intelligence ary par discernement ihany koa. Le discernement eto tsy hoe mahavaky ny any anatin'ny eritreritsika, Andriamanitra tsy toy ihany no mahavaky ny any anatin'ny eritreritrintsika, fa par rapport amin'ny comportement antsika sy ny attitude antsika sy ny fomba fitondran-tenantsika dia fantatry ny demoni ihany koa isika hoe ity olona ity mpanao kopia ny asan'Andriamanitra, ity olona ity dia Mikiry Biby fotsiny, ity olona ity dia tsy manana ny ositra avy any amin'Andriamanitra a partir ny fomba fietsiketsehantsika sy ny sinema ataontsika sy ny zavatra ohatran'izany. Izay isehosehoantsika hainy demoni tsara, hainy devoly tsara ny manao tombatombana ny amin'izany ary fantany hoe ity olona ity fietsiketsehana be fotsiny ny an'ity olona ity anaparako ity ary aporidako ity, na dia zanaka haut-gradé ao anaty fiangonana anankiray ary ianao, na zanaka mpisorona ary ianao, na zanaka Cohen ianao, na zanaka évangéliste ianao, na zanaka olo-lehibe cardinal na mety ihany koa hoe président na efitsika manao ohatran'izany ary ianao, tsy mikoty amin'ny demoni izy fantatry ny demoni ary hainy tsara ny mandavo anao. Tadidio fa iadama sy eva vao nilazaiko tsy ela akory zay omaly iadama sy eva dia ny tanan'Andriamanitra izao mihitsy no naharany Adama sy eva ary fofonaina mahavelona, fofonain'Andriamanitra mahavelona mihitsy no namelomana any Adama sy eva zay nohariny tamin'ny fofotany fa laviny Satana foana izy. Ilazako amintsika hoe ny adversaire-ntsika tokoa ary very foana hoe tsy midera devoly sika raha miteny an'izany, fa ny adversaire-ntsika dia adversaire de taille. Ny toko sy andininy faharoa izay novakitsika sy efa novakitsika ary hoverenantsika vakina anamafisatsika an'izay ambara izay dia Lioka 4:20 efa novakitsika teo andininy faha 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivaky toy izao. Alleluia. Lioka 4:20 andininy faha 7:20. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo, avy amin'ny Jesosy Kristy. Zany ny afatr'Andriamanitra amintsika riavana. Maninona moa no nisafidiako manokana ity loahevitra ity? Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao riavana dia eda be ny olona mitoro ny tenin'Andriamanitra izay ambarako mahitsy eto efa tsy ao amin'ny intsony
ifanan'Andriamanitra tsy toa. Efa tsy misy osotra intsony izy, efa niala tamin'ilay fanilo, efa niala tamin'ilay zella, lay hafanana, efa niala taminy ilay onction efa nesoron'Andriamanitra taminy ny ministera, ny fanomezam-pahasoavana. Fa mikiry biby izy mbola mitoro ny tenin'Andriamanitra ihany satria misy nostalzika mianjera ao anatiny hoe tamin'ny fotoana tahaka izao izaho dia matanjaka be mihitsy, tamin'ny fotoana tahaka izao dia nahasitrana marary be mihitsy, tamin'ny fotoana tahaka izao ny toriteny dia nivoaka ny demoni, nilatsaka ny fanamasina. Fa nohon'ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana, nohon'ny atatin'ny demoni maro isan-karazana, nohon'ny tsy fiambenana sy ny tsy fahaizana mikolo an'izay hafanana atao amin'i Jesosy Kristy izay, nohon'ny relation tamin'Andriamanitra simba sy potika, noho ny anton-javatra maro. Satria mety hoe nisy ny porte ouverte, nisy ny contamination tamin'ny alalan'ny relation isan-karazany, nisy ny tandrevaka, nisy ny zavatra ohatran'izany, dia niala Andriamanitra tsy nitoetra tamin'izany mpanompony taloha izany intsony ary tonga maina tanteraka ilay mpanompon'Andriamanitra. Za dia miteny aminao zao izay mampita hafatra aminao zao dia efa nandalo ny famainana, nandalo ny temps sec, nandalo ny fotoana tahaka izany. Fa ny tena danger dia tsy se rendre compte isika fa hoe efa tsy atao amiko intsony ny fanan'Andriamanitra tsy toa, efa tapaka ilay relation tamin'i Jesosy Kristy. Be da be ny mpanompon'Andriamanitra tsy conscient izany. Dia ny zava-misy manohy ihany izy mitoriteny, manohy ihany izy mampianatra, manohy izy mampiofana zatova, mampiofana lehilahy lehibe, manamasina fanambadiana, manao batisa sy ny sisa rehetra. Ora nefa efa tsy fanan'Andriamanitra intsony no miaraka aminy manao an'ilay asa. Grave be zany zavatra resantsika izany, fa be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra tratra amin'izany. Dia mazava ho azy fa ny mpino izay viraviranjany mpanompon'Andriamanitra izany dia misy fanahy ihany koa, satria au moment manao an'ilay asa sy ilay acte ilay tondrona hoe mpanompon'Andriamanitra efa lavo eto, miaraka amin'ilay esprit izay tsy esprit an'Andriamanitra intsony ao aminy dia midika izany fa exposé tanteraka, mianjaanja amin'ny trangan-javatra maro, mety hoe tokantrano, mety hoe mpivady, mety hoe zatova izay mandraky formation sy mangilatsofina miaino ny toriteniny sy ny olona rehetra izay manolo tena aminy mba ho esorina devoly sy ny asa isan-karazany mampangetaeta ny tsirairay raha tsy manana fiarovana avy amin'Andriamanitra ilay olona victime. Dangereux peu izany zavatra resantsika izany, kanefa dia tena betsaka mihitsy, be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra no tratrana izany. Raha vakitsika ny Samuela voalohany toko fahavalo andiny fahatelo hatramin'ny fahateny amby roapolo, itsika rehetra ny tantara dia ny tantara ny Saoly Mpanjaka sy Samuela izay nofoaziny ilay vehivavy mpampahita, voyante, magicienne. Eto dia misy acteur antsoina hoe Saoly Mpanjaka izay efa tsy tao amin'ny intsony ny fanan'Andriamanitra, efa tsy tao amin'ity Saoly Mpanjaka ity intsony ny ositr'Andriamanitra, efa tsy tao amin'ny intsony ny fanamasina fa mbola nitapikitra sy mikiry biby tamin'ny toerany ihany izy hoe izaho dia voahositr'Andriamanitra, izaho dia mpanjaka ny vahoaka Hebreo Israel, izaho dia mafy be ary nandripaka Filistina aman'arivo ny aman'aly ny aman'hetsiny, izaho dia nandripaka ny fanjakana manodidina rehetra izay nilakisa sy nilady tamin'ny vahoaka Hebreo, satria nomba ay Andriamanitra tsy toa niaraka tamin'ny mpaminany lehibe tamin'ny vanim-potoana izany dia tsy iza fa i Samuela mpaminany.
fa rehefa maina i Saoly Mpanjaka, rehefa nisitaka taminy ny fanan'Andriamanitra tsy to rehefa tsy tao amin'ny intsony niosotr'Andriamanitra dia Mikiry Biby araka ny zavatra zaraintsika sy ny exemple efa nentsika teo ny mpanjaka eto dia taizany hafarany any amin'olona manao pratika ny ezoterisme, miresaka amin'ny maty. Ary ny danger eto raha décortiquer minao kely ity tantarany Samuel voalohany toko 7 andininy 7 hatramin'ny 5 momba ny tantarany Saoly Mpanjaka sy ilay vehivavy papahita eto ity dia enjana be ilay fomba fiasan'ny démoni tato ambadika tato anatin'ity contexte ity, satria manangana acteur tsy Samuel. Maninona no miteny hoe tsy Samuel? Satria ny baiboly dia mazava tsara, ary zay ny danger ny pratika ny esoterisme. Efa nisy fotoantsika nanazava an'izany teto. Jerevy ny vidéo any aloha efa nazavaintsika ny pratika ny esoterisme, firesahana maty, fa tellement isika manana soif, manana obsession dia izay par analyse ny démonia, izay par intelligence ny satana misaisir amin'izay occasion zay izy dia manangana acteur izy dia manangana matoto izay démonia ihany manao masika miendrika Samuel. Tadikio ilay verset passage amin'ny baiboly miteny tahaka izao hoe ny anjely ny satana dia mahay manova ny endriny ho tahaka ny zanakiny mazava. Dia eto misy devoly manao acteur manova ny endriny ho hoe Samuel mpaminany. Dia io lay acteur miaraka amin'ilay voyante magicienne izay acteur ny satana ihany koa eto. Ary ny fahatelo dia i Saoly Mpanjaka izay efa tsisy niosotr'Andriamanitra intsony tsy mahafantatra ny alehany intsony, tsy manana sens d'orientation intsony, satria tsy misy an'ilay stabilité ao Jesosy Kristy. Tapaka ilay fifandraisany amin'Andriamanitra, tapaka ilay relationy amin'Andriamanitra, dia tonga miantsampy any amin'olona presaka amin'ny faty izy. Nefa ny baiboly dia miteny fa tsy misy fifandraisan'ny maty amin'ny velona. Danger. Ary ny franchir an'izay linina rouge izay isika, ny franchir an'izay linina rouge izay Saoly Mpanjaka eto dia tafalatsaka ao anaty panneau tanteraka mihitsy ao anatin'ny asan'ny devoly ary ny devoly no micréer ny contexte sy ny événement rehetra, micréer an'le enjeu famitahana sy lay famadihana toy ny hoe marina hoe io mihitsy Samuel miresaka aminao Saoly Mpanjaka. Alléluia. Dia raha vakitsika ny toy ny tantara, raha vakitsika Samuel toko 1:30 andiny voalohany hatramin'ny 9 dia namotena ny lehilahy nianjera tamin'ny sabany izy ary niaraka tamin'ny izay fahafatesany izay ihany koa ny zanany teny lahy, y compris Jonathan izay akaiky any Davida. Azo atao hoe raha ny kisary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mpinotsotra sincère, zany hoe mpino niezaka foana tao anatin'ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa, kanefa mampalahelo fa lavo ny fahavalo. Zany hoe ny conséquence zany dia grave be mihitsy eto hoe tsy vitany hoe mamotena ilay olona izay efa ao anatin'ilay fandiky ny devoly sy efa hoe norambasan'ilay lioana. Devoly fahavalonareo dia tahaka ny lioana merina tady izay arapany isan'andro ka ny Saoly Mpanjaka eto, fa mitondra ihany koa izy ireo manodidina azy ho lavo miaraka aminy. Dia ny mpitaritavika ny zanako Saoly anankitelo sy ny vahoaka miaramila izay victime tamin'izany rehefa noentin'ny Saoly niady tamin'ny Filistina ny miaramila Israel. Taloha i Saoly isaky ny hiakatra izy avelan'ny Filistina na hiakatra izy amely ny firenena hafa, mety hoe Jebosita na Hitita na zareo Amalekita na sy ny sisa rehetra, Hitita ny Evita, dia manontany amin'i Jesosy foana izy hiakatra amely ny Filistina va izahay. Satria Jesosy dia mahita ny après sy ny aujourd'hui sy ny plus tard sy ny mandrakizay, dia fantatr'Andriamanitra tsy toa ary voafakiny amin'izay contexte izay dia ozy mandalo ozy izy fa ho atolotra ho an-tananareo ny Filistina
Fa i Saoly Mpanjaka kosa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia tsy nanana an'izay relation izay intsony, dia tonga mikiry biby izy eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fanjakana Israela, eo amin'ny vahoaka Hebreo izay entina, eo amin'ny filazantsara, tonga mikiry biby ny lehilahy. Ary satria izy tsy manana fahitana intsony, araka ny ambarana tokony boabolana hoe rehefa tsy misy ny fahitana dia atondraka ka nara-po amin'ny ratsy ny mpino zasy ianao ny olona rehetra. Dia izay mitranga fahalavon'ny Saoly Mpanjaka eto tsy nanana ny relation tamin'Andriamanitra tsy toy intsony izy, dia mikiry biby lasany amin'ny papahity izy, any izy no mitady an'i Samuel, any izy no mitady ide hoe andeha hiakatra melin'ny Filistina va izaho, inona no ataoko ahoana fa izaho dia nanota tamin'i Jehova ifona mila ositra averenao amiko indray la izaho mafy be taloha, averenao amiko indray la izaho manakopakopaka amin'ny sola dia sitrana ireny, averenao amiko indray lay ositra mampienjeranjeram-pino, averenao amiko indray lay ositra mitory-tena tonga dia misy olona délivre, misy olona latsaha batisa amin'ny fanamasina, misy 3,000 lahy resy lahatra ivelany zaza mambehivavy ohatrandrikahany Petera sy ny sisa rehetra. Alleluia. Zary avana dia manafatra amintsika hoe zava-dehibe ny fifatorantsika amin'Andriamanitra tsy toa. Ary adidinao adidintsika tsiraray avy ny mikolokolo an'izay ao anatin'ny hafanantsika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Teo dia niteny hoe misy fotoana zaza miresaka aminao zao manao témoignage maina saika. Fa mahafinaritra dia mamangy antsika foana Andriamanitra tsy toa ary miratrape-antsika foana ao anatin'ny faiblesse-tsika sy ny fahalementsika sy ny faharerahantsika. Ary izay tsy tokony ataontsika tsinotsinona, tsy tokony ataontsika tsinotsinona izay fa considérentsika, omentsika valeur ao anatin'ny tontolo mpanompontsika sy ny tontolo mpiainantsika. Averiko tsara hoe rehefa mamangy antsika Andriamanitra ka miratrape-antsika ao anatin'ny faiblesse-tsika sy ny aretintsika, ny alahelontsika sy ny fahanginantsika ara-panahy amin'ny lafiny rehetra, dia tokony mahay misezira an'izay isika fa tsy manao tsinotsinona na pira tsy miconsidéré an'izay asan'Andriamanitra izay. Important be zany zavatra zaraiko aminao zany. Fa izay no antoko ny fiverany an'Andriamanitra miaraka amin'ny hafanany Andriamanitra ny efony. Fa du moment hoe mahazo toerana atao anatsika ny fanaratsy, mahazo toerana atao anatsika ny démonie, mahazo toerana atao anatsika ny tontolon'ny miaizina, dia Andriamanitra tsy miara mitoetra amin'ny maizina. Alleluia. Mazava amintsika ny anton'izay. Amen. Tantara anankiray ihany koa Nomery toko 20, andininy faraiky amby folo, fantatsika tsara i Mosesy lay mikapoka ny vatolampy tsy tamin'ny toe-po miendrika fa tamin'ilay toe-po kirina, mikiry, miaro atezerana, miaro hainina, mikiry biby. Andriamanitra nefa dia miteny tamin'i Mosesy teto hoe miteny fotsiny ihany ianao amin'ny vatolampy dia hiboiboika ny rano ho an'ny zanak'Israely izay menimenina hoe naleona ihany tany Egypta, naleona ihany nandevoziny Egyptianina sy nanao briky sy ny sisa rehetra, naleona ihany tsy kristianina fa mbola mitoetra miaraka tamin'izao tontolo izao mihinana sy misotro, naleona ihany. Eo mantsy misy preuve be rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika dia maina. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika dia tsy mahandry, tsy manana patience ary trangan-javatra be da be isan-karazany ivelan'izany izay mety mahakasika ny finoantsika la foi, dia mahatonga antsika mirenoncer ny fahasoavan'Andriamanitra sy manadino ny asa lehibe izay vitan'Andriamanitra teo amintsika, fa mahatonga antsika monomonina matetika satria mafy ny contexte izay iainantsika sy isintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia mahatonga antsika menimenina sy manome-tsina an'Andriamanitra ary mahatonga toe-po ao anaty hikiry biby, na dia sady manao ny sitrapon'Andriamanitra izao ihany ara, fa
amin'ny lafiny anankiray izay ny foko no mihiaro ny sentimentko sy ny émotionako izay lay kahany Mosesy atao am'tino miritoko faharoapolo ity ilay toe-posy toe-tsainy Mosesy amin'ny maha olombelona azy tsy nahony tena tamin'ny afatr'Andriamanitra hoe miteny fotsiny amin'ny vatolampy io ianao ary ny conséquence an'izay de grave be ihany koa tahatra n'ilay ka Saoly Mpanjaka teo ihany hoe nentin'ilay fahafatesana miara-maty tamin'ny Saoly any zanany telampo tahitafika ny vahoaka Israela sy ny miaramila maro be tamin'izany vanim-potoana izany satria izay ilay piège-ny Satana ao anatin'ny fandriganany sy ny hafetseny hoentiny mandripaka antsika. Amen. Teo aho dia nisy fotoana ny teny hoe isika ry havana dia tena mila mikolokolo ny ara-panahintsika sy ny hafanahintsika mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Tena zava-dehibe izay. Tena zava-dehibe izay. Misy fotoana mantsika be da be ny mpanompon'Andriamanitra tratran'izany rehefa misy ny fahagagan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainana, misy ny mirakla, misy ny asan'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny ministera izay andreketana dia tonga mihetsika ny orgueil any anaty any, tonga lasa hoe toy ny héros, toy ny mafy be, toy ny navita exploit za, toy ny super héros. Nefa isika tsy tompon'ny asa fa Jesosy Kristy izay mety natao anatintsika, izy no manefa ny asa satria isika dia tsy mahefa na inona satria isika dia nofo ihany. Isika dia nofo ihany ary isika dia rasy adamika fa tsy maintsy lay semence Jesosy Kristy, tsy maintsy lay aina natolotry Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ino no aina voaray antsika ihany koa. Dia miaraka amin'izay ny aina iny no mitondra ny nofontsika ary manombo ny filatsika sy ny fahotantsika, ny tontolo nofo rehetra izay manohatra ny fanahy aty anatintsika eo amin'ny hazo fijaliana ary manangana antsika Romanina toko fahaenina indray ho mankany amin'ny lalana antsoina hoe zanak'Andriamanitra miditra ny dimension an'ny transformation. Fa akeo fotsiny ihany mbola tsy tafiditra amin'izany etapy izay ataontsika détail tsotsotra izay dia ny zavatra misy dia manomboka mihetsika ny ego atsika, mihetsika ny izao atsika, mihetsika atao anatintsika ilay toe-po hoe zana vitana nasitrana, zana vitana ndatsaka fanahy masina tamin'ny olona anankiray, zana vita izao sy izao ny akanjoko nasitrana, jereko fotsiny ny olona dia metatra ihany dia izay fotsiny ihany dia fa ampy araky ny hafetsen'ny Satana isamborany atsika ary ny farany dia miala amintsika ny osotr'Andriamanitra, miala amintsika ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany izay eo akaiky eo foana misurveiller atsika satria isika mihitsy no manome toerana tsikelikely an'ilay fanahy ratsy anapaka sy animba an'Andriamanitra tsy toa izay Andriamanitra tsy afaka simbaitsika amin'ny Andriamanitra tsy toa anazy fa ilay voninahitr'Andriamanitra voakasika dia misinda sy miala atao anatsika ary miamazo toerana tsikelikely atao anatsika ny asan'ny fanahy ratsy dia tonga mpametaka tsika dia ny fifarana. Mikiry biby daholo ny mpanompon'Andriamanitra, mikiry biby izaho, mikiry biby ianao, ora nefa efa tsy osotr'Andriamanitra intsony no mampiasa antsika amin'izay fotoana izay fa mety hoe arak'ilay kanto tamin'ny saiko teo nisy ny nandalo fahalavona, misy ny maina ka Saoly Mpanjaka, misy ihany koa ny ka izay Mosesy nanana ny osotr'Andriamanitra fa tsy voafehany contrôle de soi vokatry ny fanahy, ilay senti-pony no ny fahavinirana sy ny fimenomenomana ary ny pression izay navesatra be tamin'ny mpino sy ny vahoaka izay nentiny amanarikisa dia tsy voafehany izay resaka pression izay dia tonga nanao finao foana izy dia lasa nikiry biby niaraka tamin'ilay émotion any izy nentin'ilay fihetsem-po ary nikiry biby tamin'izay dia mitondra voka-dratsy daholo zany rehetrarehetra zany eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Zava-dehibe raha van'ity sujet izay zaraintsika ity ny amin'ny resaka mikiry biby satria tena hoe antoka ry havana, antoka ny amin'ny ampitso
antokany amin'ny ampitso-mpanompontsika. Averiko tsara hoe antoka amin'ny ampitso-mpanompontsika. Izany hoe miankina betsaka amin'ny fitoniny anio sy ny fahaizantsika miazona amin'izay fitonina izay. Voalohany aloha isika tsy afaka hiazona raha tsy mierin' Jesosy Kristy ato anatintsika no mitazona atsika ao anatin'izay fatsapatenantsika izay dia amin'izay fotoana izay tsika tonga mahony tena manoloana ny famonoana tenantsika tokony ho ananatsika ao anatin'ny antsoina hoe mankato sy miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay ilay ambaran'ny Baiboly hoe antonony tsarantsika tsy mihevitra mihoatra n'izay heverina fa mihevitra araky ny antonony. Ary misy fanazavan'Andriamanitra foana sy ny fanazavan'ny soratra masina, fanazavany fanahy masina foana miaraka amin'izany contexte rehetrarehetra izany eo amin'ny décision rehetra izay azontsika. Nitranga ihany koa izay mahatonga ny fikirizana biby eo amin'ny fanompoana dia be da be ny mpino no tsy en relation amin'Andriamanitra mihitsy. Be da be ny mpitondra fivavahana no tsy ao mihitsy izay relation amin'Andriamanitra izay. Ny kanontanysaintsika teo Saoly Mpanjaka dia very tamin'ny onction. Mosesy dia tao aminy onction, tao aminy osotr'Andriamanitra fa noho ny émotion izay tsy voafehany dia mikiry biby izy. Fa ity ka faran'izay ho resantsika ity indray zany dia olona tsy manana relation mihitsy amin'Andriamanitra, tsy manana ny intimité, tsy nanolotra ny fiainany tamin'Andriamanitra tokoa, fa mety hoe ampiasainy Satana tsotra izao mihitsy izy ikiry biby, ampiasa ny filazantsara amitaka olona. Mila tonga saintsika amin'ireny olona ireny ary mila malina. Tandremy ianareo ozy ny soratra masina novakitsika maly izany Matthieu 7:7 hoe maro no avy amin'ny anarak'osy Jesosy Kristy ny Kristy sandoka iteny hoe aty Kristy Matthieu 7:7 atsy izy na roa iseho amin'ny fahagagana maro isan-karazany izy amitaka. Ary na dia ny mpaminany aza na dia ny ireo manana onction aza, ireo isan-karazany manana don sy ministère aza, na dia ny olo mba fidy ara ozy ny soratra masina Matthieu 7:7 dia voafitany fitana. Capable amin'izany izy satria mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina Tesalonianina 2:2-7 miaraka amin'ny herin'ny maizina izy herin'ny Satana. Zany rehetrarehetra izany dia obligé isika tsy maintsy manana ny relation amin'Andriamanitra tokoa, tsy maintsy manana ny fifatorana amin'ny Jesosy Kristy isika, tsy maintsy manolotra ny tenantsika ary tsy ampy fotsiny hoe manolotra ny tenantsika isika fa manaiky miaraka amin'izay fanolora-tena izay, zany hoe manolotra ny momba antsika rehetra mihitsy. Romanina 12:2 atolono ny tenanareo atao fanatitra velona, dia manolotra ny momba antsika rehetra mihitsy isika ko amin'ny esprit mba hanjaka an'Andriamanitra tokoa. Dia miaraka amin'izay ny armure rehetra sy na mbola tsy tonga izay moment izay araka ny fahendren'Andriamanitra hoe ny amin'ny resaka armure dia Andriamanitra mihitsy no mandray responsabilité, manisy fiarovana antsika sy ny ankohonantsika sy ny zavatra rehetra zay miappartenir antsika zay antsika manokana sy natao antsika tety amin'izao tontolo izao ity. Mazava ho azy ny anankoatra fa responsabilité an'Andriamanitra. Ka izay no mahazava-dehibe an'ity hoe tsara no mipetraka tsara ny relation antsika amin'Andriamanitra, fa ny zavatra misy dia be da be ny azoan'ny Satana any anaty fiangonana any mikiry biby mitory tenin'Andriamanitra, mandangolango ao anatin'izay esprit mikiry biby zay izy ary mamitaka pio izy. Be da be ny pino no voafitany arak'ilay Matthieu 4:20 raha-pamantarana izy, raha-pahagagana izy, manao usurpation imposteur izy eo zany, manao usurpation amin'ny ministère sy ny don spirituel amin'ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany, ny karazana talenta entiny mamitaka. Fa rehefa dinianao ny objectivité an'izy ireny, ny tanjon'izy ireny dia soit izy manompo Dieu dia mamona par discernement na lalinina amin'ny alalan'ny soratra masina discernement ihany koa zay,
dia fantatro ary miariary tokoa ny asany nofo fa tsy milaza ny Kristy araky ny ambarany ny boky ny apokalipsy hoe ny filazana ny Jesosy no fanahy ny faminaniana. Nefa milaza bomba menjerany Paris izy milaza fifidianana 2013 izy milaza ihany koa zavatra be da be isan-karazany zay tsy milaza ny Jesosy Kristy satria ny filazana ny Jesosy Kristy no fanahy ny faminaniana, milaza filazantsara. Izay no conclusion an'izay zavatra ambaratsika izay hoe mikiry biby izy ireo mampiasa ny zavatra izay élément clé atao amin'ny baiboly dia manao usurpation an'izany izy ireo ary mampiasa an'izany mikiry biby amin'ny alalan'izany izy ireo mamitaka araka ny Tesalonianina azafady Tesalonianina faharoa toko faharoa andiny fahasivy teo hoe miaraka amin'ny herin'ny Satana. Atreo dia afaka manao conclusion itsika hoe zava-dehibe ry havana ny fifatorantsika amin'Andriamanitra mba tsy hikiry biby itsika fa na eo amin'ny fiainantsika andavanandro ao tokantrano ary za dia tena mahatsapa mihitsy hoe rehefa manao adaladala amin'ny fanompona an'Andriamanitra, rehefa maimaina amin'izay fanompona an'Andriamanitra izay, rehefa mitody damosina kely na manao kamokamo manao zavatra ohatran'izany, manoloana ny sitrapon'Andriamanitra tokony raisiko sy andraikitra tokony sahanana amin'izay resaka fanompona izay dia miamahazo toerana io esprit mikiry biby io ary tonga mikiry biby amin'ny zavatra ataoko rehetra, lasa adiniko ilay hoe izay tariny fanan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra ary tena hitako hoe mandeha tsikelikely any amin'ny lalan'ny Saoly Mpanjaka ny tena satria lasa ilay saiko no mitarika sy mitondra na hoe inona re zany no ataoko hoe manao kajy manao calcul izao ny problème zao ny olana dia ahoana ny amahana an'io dia partir an'ilay fisainako sy ny fieritreretako tonga mikiry biby amin'izay ary adiniko ny herin'ny filazantsara sy ny tenim-pitahiana maro izay apetraka Jesosy Kristy eo anoloko sy pitsihany amin'ny alalan'ny famanginy na matory aza dia omeny malalany ihany zany indrisy fa lasa adinodino ary tratrany antsoina hoe fana matory isika miraikiraika. Izay le danger amin'ilay izy manome toerana kely fotsiny tsika na hoe misy fanadinoana kely fotsiny ihany na misy zavatra tahaka an'izany tonga sy tanteraka eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia aingana be mihitsy ny fitombon'ny ratsy iny aingana be mihitsy ny fakan'ny ratsy iny toerana eo amin'ny fiainantsika. Zany ny zavatra misy riavana ka izay no antony tsy maintsy teneniko mihitsy tsy maintsy tsy atoritoritsika mihitsy amin'ny fanompotsika amin'ny fiainantsika andavanandro tsy tokony amin'ny toerana mihitsy itsika, tsy tokony amin'ny creux lavaka, tsy tokony amin'ny lacune, tsy tokony amin'ny opportunité ny fanaratsy mihitsy isika ny erreur tsy narehetra Andriamanitra eo miaro atsika fa surtout miaccepter porte ouverte isika na miaccepter zavatra volontaire izay mety ahatonga ny fanohitohinana amin'ny asa izay sahantsika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra sy mety fanohitohinana ihany koa ty anatintsika ny amin'ny fanamasina izay mahazo toerana atao potsika sy ataony fanahintsika ny saintsika ny herintsika rehetra. Attention mampitandrina antsika fa ny devoly dia tena fetsy izy ary aingana be izy mitona namana ao anatin'izay hoe misy porte ouverte izay tafiditra izy ary mahazo toerana. Raha mandinika ny isika ny zava-misy eto amin'ny firenena eto amin'ny tanindrazantsika malalantsika Madagasikara izany eny koa eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mampalahelo ny zavatra misy satria mikiry biby daholo ny filoham-pirenena isan-karazany mikiry biby mety Europa andamy manao Ukraine, mikiry biby izy ireo ametraka ny demokrasia amin'ny idéany ora nefa misy objectif azo manokana ao ambadika izany rehetrarehetra izany araka ny kajy sy ny fironana izy ireo any amin'ny antsoina hoe ordre lamina maneran-tany, ordre mondial. Etsy andaniny ihany koa dia mikiry biby ihany koa ny filohan'ny Rosiana satria géographiquement sy ara-tantara izany resaka géopolitique dia ny tantaran'ny Ukraine
dia ça fait partie de la Russie à l'époque tamin'ny androny guerre froide sy ny sisa rehetra. Dia ao anatin'izany ny OTAN sy ny pays alliés rehetra dia samy mikiry biby dia samy mikiry biby amin'ny diany ao dia mifanimbanimba ao dia misasy anao zay tsy namboly iady tany Iraka, tsy namboly iady tsy namboly faritsindry teto Madagasikara, tsy namboly alatra voamaso, tsy namboly fanolanana, tsy namboly zavatra rehetrarehetra tahaka izany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isasy anao ry havana no lasa victime. Kanefa isika dia manana an Jesosy Kristy ary zay no ampahirezako antsika hoe tsy niana lanantsika ity amin'ity zao tontolo zao ity zay ahitantsika fahoriana fa arovana kosa ny antsika ny fanahintsika ny momba antsika rehetra manoloana ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Zay no mazava-dehibe ny fiarahantsika ny Jesosy Kristy. Ny any ivelany moa mazava ho azy araky ny antokom-pinoana izay safidin'izy ireo dia mazava ho azy fa any ivelany izy dia zay itokisany no miaro azy anefa fantatsika hoe raha ny soratra masina tsy ny fanambaran'i Jesosy Kristy sy par expérience ihany koa tamin'ny fiarahanan'i Jesosy Kristy ireo rehetra izay miara-dy amin'ny any ivelan'i Jesosy Kristy. Hitatsika ny kahany Saoly Mpanjaka teto araky ny toko sy andininy izay nivakitsika teo dia Saoly Mpanjaka Samuela voalohany toko 7 fahatelo andiny fatiny 20 dia nitoko tamin'izay nitokisana izy vehivavy voyante mihitsy manao pratikany ésotérisme dia niafara tamin'ny famonitena izay ilay buan'ny satana any amin'ny fitomanina sy ny fikitroany zavatra mampanahy loatra zany. Dia izay no anetanana antsika foana hoe raha mbola misy ny fotoana raha mbola azo atao koa hoe anio ny andro dia kolokoloy ny ara-panahinao kolokoloy ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy aoka tsy hikiry biby tahaka ny ataon'ny mpino maro amin'izao fotoana izao. Ary zay no anaovantsika andro sy anaovantsika rapela foana ety amin'ny tambajotra hoe aoka izay ny fanotona ao anatin'ny toe-po sy ny toe-tsaina toe-panahy mikiry biby amin'ny saina ka voalohan'izay na ihany koa mikiry biby araky ny kahany Saoly Mpanjaka teo miaraka amin'ny pratika na ésotérisme na occultisme na éveil collectif na zavatra ohatran'izany satria efa tsy ao intsony ilay fifandraisana amin'Andriamanitra niala ilay ositra na tsy misy an'ilay ositra mihitsy ihany koa. Be da be ny pastora izay manao pratika an'izany attention, be da be ny pastora sy ny mpitondra fivavahana isan-karazany miaraka amin'ny tanikomby ny menaka avy any Israela sy ny sisa rehetra lapitry mazika mosoara akanjo mampenjera sy ny zavatra ohatran'izany sofla sy ny sisa rehetra raiso ny fanahy masina. Alleluia. Tsy teny betsaka teny maro tsy lozalota fampitandremana antsika ao anatin'ireny dia misy an'ity esprit izay zaraintsika ity hoe mikiry biby dia mazava ho azy arak'ilay ohatra andraisiko farany teo izao tontolo izao tsy manana relation amin'Andriamanitra ny fitondram-panjakana malagasy ohatra ny safidy ny laïcité de l'État izy dia miditra amin'ny constitution izay anjarantsika mamaly hoe voahaja ve sa tsy voahaja ny rafi-panjakana isan-karazany tokony ho ankatoavina ny fahamarinana rehetra sy ny sata any amin'ny fitsarana, any amin'ny miaramila, any amin'ny fitsaboana, any amin'ny sy ny sisa rehetra araka ny constitution ny amin'ny rariny sy ny hitsiny légalité sy ny ohatran'izany fa ny zavatra misy dia mikiry biby na dia tsy misy mandeha amin'ny laony ary zany rehetrarehetra zany oro sady mikiry biby no tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Izay ilay nolazaiko teo hoe tapaka tanteraka mihitsy ihany koa ilay cordon. Izany ny antony fizarantsika dia ny mba hibebahantsika sy ny hiverenantsika amin'i Jesosy Kristy mba tsy hanapaka aty anatsika intsony sy eo amin'ny fiarahamonina malagasy sy eo amin'ny fiangonana izay iangonantsika sy ny fomba fanompoantsika ny toe-po sy toe-panahy mpikiry biby ry sœur sy frère. Zavatra mampandahelo ry havana maranako azy ny Baiboly dia miteny ao'izao hoe fa saingy tsy tanterahana vetivety raha tsy ataon'ny olona amin'izay toe-po sy toe-panahy mikiry biby izay dia indrisy fa zay no ikirizantsika anaovantsika ny tsy marina sy ny tsirariny hatrany sy ny mifanohatra amin'Andriamanitra ny karazana abomination sy ny liberté sy ny légalisme be da be sy ny resaka fraternel sy ny zavatra ohatran'izany zany zavatra misy ravana. Zay no azo ambara fa mino fa misy hafatra voarainao
manokana izay nanolotra ny tenanao an Jesosy Kristy ary ianao zay tsy ao anatin'ny farimponana an Jesosy Kristy dia andramoka izaho fa tsara Yahweh Elohim, tsara Jehova, tsara Andriamanitra tsy vavatsika. Sotranao zay tompany amin'izay zavatra voazaranay sy voambaranay izay ny aja sy ny dera dia hoanao irery ihany. Betsaka toy izay tompo no mbola viravirain'ny toe-posy, toe-tsaina, toe-panahy, mikiry biby amin'ny zavatra ataonay na ao amin'ny fanomponay miaraka aminao zany indrindrindrindra na ivelan'ny fanomponay anao ihany koa dia mamatotra anay sy manandeva anay izay toe-po, toe-tsaina, mikiry biby izay tsy ankasitrahanao araky ny toko sy andiny noentinay sy ny tondrana fanazavana teto. Mangataka betsaka anao zay raha tsy to anafaka anay sy hitondra fanafana délivrance ho anay ho andreo zay mangetaeta sy te ho afaka amin'izay esprit izay. Dia io ny teny zay no zaraina teto ianao no mitondra ny osotrao sy ny fanafahanao any am-pon'ny tsiraray mba ireo zay tena mangetaeta sy te ho afaka dia osotranao sy afahanao ao anatin'izay toe-pony te ho afaka sy etaetany te ho sitrana izay. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery any raha tsy to hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary no mandrakizay ny fiatananao kosa dia proclameko aminay rehetrarehetra, amin'ny tenako, amin'ny ankohonako, amin'ny namana sakaiza, sœur sy frère, iza izy ami lavitra akaiky ato anatin'ity serasera ity. Raha soatsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny fonany tandremo ny toe-po mikiry biby ho antsika mpitondra fiangonana izay voafatotra izay toe-po sy toe-panahy mbola mikiry biby izay misy mahafantatra rahalahy, pasteur sy namana koa efa mikiry biby fotsiny izy fa tsy ontsony ilay osotr'Andriamanitra. Andao isika hiverina amin'ny fitiavana voalohany sœur, andao tsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany frère, fa izany mandrasan'Andriamanitra amintsika. Raha soatsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma daholo tompoko amin'ny manaraka indray mitondra lohahevitra hafa isika. Alleluia, amen.